lasana bavisany ry fiangonana malala toka manaraka ty fotoana ity sy anareo rehetra any amin'ny tokantrano misy anareo any isaora sy an'Andriamanitra ny fotoana androany fotoana zay afantsika manompo azy ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity ary anisan'ny lehibe zay fa nany tananatsika dia hoe androany alahady 20 volana desambra dia anokana fotoana iray fo iray hevitra iray saina isotra n'Andriamanitra isika ho ampiaritsika ilay teny nataon'ny Paoly apôstôly Tesaloniana voalohany toko 5 andininy fa 20 manao hoe misora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy nandray zava-tsoa lanitra isika tamin'ity taona ity dia tomina tena tomina tsy anadiny an'izany zava-tsoa zany fa tena isotra tena kasitraka sanatria mbola ao anatin'ny tolona isika mbola ady mangotraka no atrehtsika mandriky tiany androany dia zao ny fanentanana anentanako anareo tsy maintsy misotra an'Andriamanitra foana isika tsy maintsy makasitraka an'Andriamanitra foana isika ary asa vela hoe mavesatra be ny fitenako zany tena mavesatra tsy afaka isotra tsy afaka kasitraka satria takison'ny olana takison'ny ady takison'ny zavatra sarotra tsy maintsy manao défi anao tsy maintsy fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ka ho fanehoantsika fisaorana voalohany an'Andriamanitra ary itsika rehetra toka eto dia ianao tehaka amin'ny revitrevitra raha mbola misy mafiny zany dia ataovy any Jesosy tianay mombanay mandrakizay sa tsy zany ve alleluia amen na dia manaraka zany mo araka fitentsika malagasy tonga tsy miaraba na mantezitra ka amin'ity fotoam-pivavahana androany ity dia miaraba anareo zay tsy mbola nifankahita hatramin'ny maraina arabaina amin'ny anaran'i Jesosy anareo tonga eto sy anareo rehetra any amin'ny tokantrano misy anareo ka manaraka an'izao fotoam-pivavahana zao amin'ny alalan'ny Facebook arabaina amin'ny anaran'i Jesosy hono tsodrano etiko anareo ho soantsika ne ty faraparan-taona 20 ity ianareo zay mino dia andray tokoa amin'ity taona ity amen omena tompo any ny dera sy ny aja ary ny voninahitra amin'izao fotoana zao tsika dia andao hiaraka hivavaka eto dia mampatsiaro anareo fa taoriana ny akaran'i Jesosy Kristy tany an-danitra dia ny firaisan-tsaina nanao vavaka no endrika fanompona an'Andriamanitra voalohany nataon'ireo apôstôly sy ireo vehivavy maro mba miny ren'i Jesosy zay naharitra hatramin'ny farany ny firaisan-tsaina nanao vavaka no asa fampona voalohany nataon'izy ireo ataoko fa faly be mihitsy ny tany an-danitra nahita zany fihetsika izany ka androany zantsika dia raisany vavaka no ty androandroany ity ary ao anaty firaisan-tsaina mivavaka avy atrantsika dia misotra an'Andriamanitra ho anareo zay mbola ao anatin'ny ady hoy dia tena mijoroa tsy maintsy misotra ianao satria zany ny sitrapon'Andriamanitra hoy ao amin'ny Kristy Jesosy andoatsika hitsangana dia hiaraka hivavaka hisotra an'Andriamanitra avy atrany ry tompoandriamanitra raha ny malala eo fahasoavana lehibe ho anay ty fotoam-pivavahana androany miditra miny 12 ora ity koa indreto fiangonanao sy renamanay any amin'ny tokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny FB indreto izahay miaraka misotra miaraka makasitraka anao no ny zavatra rehetra zay efa nataonao teo amin'ny fiainanay maro aminay no nandray ny zava-tsoa ny lanitra tsy ho adininay zany tsy ho adininay mihitsy zany Andriamanitra ka dia misotra makasitraka mame voninahitra anao zahay misotra sy makasitraka ihany koa ny amin'ny fitondrana sy fitantanana nataonao ho anay na teteo aza fifatsompanantenana na teteo aza zavatra tsy napozina zavatra ratsy nitranga teo fiainanay
mbola ireto zahay miondrika tonatianao Andriamanitra miakoka tonatianao misaotra 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 ary makasitraka anao ho fenonay fisaorana sy fakasitrahana ty fotoam-pivavahana ity nataonay ho anao ry Andriamanitra io ndera ny ajarany voninahitra dia atolotra ho anao Andriamanitra raitsy anio ampitso ary mandrakizay misaotra ary Andriamanitra misaotra halleluja amen mbola mafitsika ihany zay fisaorana izay amin'ny alalany teka mirefidrefitra atao mafy be hoantsika na toera mafy mitehaka Jesosy dianay mombanay mandrakizay sady zany ve halleluja dia ho an'Andriamanitra iriry ihany midera sy niaja ary ny voninahitra tompoko amaky baiboly isika aloha ato amin'ny salamo no vakitsika 100 toy zao voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy mioby ho an'i Jehova ry tany rehetra manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana makanesy eo anatrehany amin'ny fiobiana aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandrony andiny faevatra sy ny fadimy midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo akiatrany amin'ny fiderana misaora azy mankalaza ny anarany fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany halleluja vonina zany vienareo iderany tompo vonina isotra azy vonina kasitraka azy asa zany nanteka mandra-patoko andreo mpitarika fiderana halleluja dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny tenanay tonga eto amin'ity kianjan'Andriamanitra ity anao andray zava-baovao avy amin'Andriamanitra ny anao androany sady zany dia tolorana ny araba ihany koa ho anareo rehetra zay any atokantrano any ho tahin'Andriamanitra manokana ny anao na fofotoana ianao androany na janonao daholo ny zavatra rehetra ataonao an-tokantrano ao fa na fofotoana ianao animponan'Andriamanitra sy anarahana izao fandarana izao dia za hoe afo zavatra be tabe ho anao koa ny Andriamanitra androany sady zany raha narahanao tsara le tenin'Andriamanitra teo dia tena takin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy tsika hisaotra anazy satria ka noho izany dia zao zavatra tena mahakasika ny fon'Andriamanitra mihitsy ny fisaorana ho azy satria mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerana ianao rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra sady zany ka noho izany dia zao rariny loatsika raha mevoninahitra an'Andriamanitra amin'ny fisaorana rariny loatsika raha hisaotra an'Andriamanitra satria maroatra ireo zavatsoa be loatra ireo zavatra tena tsara tsy tamby isaina zay nataony tamin'ny fiainantsika ka noho izany dia zao andaontsika hidiran'Andriamanitra andaontsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fisaorana fa tena tsara loatra Andriamanitra eny misy ny ady misy ny orana ary tena mbola mety ao anatin'ny ady ianao fa amin'izao ora sy fotoana zao dia hoy aminao hoe misaora an'Andriamanitra ianao ataovy misaoranao an'Andriamanitra fa rehefa mahay misaotra an'Andriamanitra ianao dia tena hiasa eo amin'ny fiainanao izy andaontsika hideran'ny tompo avy hatrany tompoko izy ianao an'Andriamanitra ataovy amin'ny fonao rehetra misaorana an'Andriamanitra fa Thank you.
ananjy Jesosy ianao dia tsy maintsy tahiny ka noho izany dia izao andoantsika mbola hanao fiseurana ho an'Andriamanitra ihany ankopino masonao asandrato ny tananao dia tena mifatoy ianao fandray zavatra avy amin'Andriamanitra tena ataonao amin'ny fonao rehetra izany fisaorana an'Andriamanitra izany andao hiara-koaka itsika fa hanolotra ny saotra ho an'Andriamanitra misaotra Jesosy misaotra anao Jesosy misaotra Jesosy misaotra anao 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 famobena avy aminao ray tsy tambo isainao ny fidahina tobaka io anay zanakao maralana ampy mizara ny fahasoavanao sy aminao ampy uzarai no anao sy hoay ka misaotra anao misaotra anao fitiavanao fa lehibe tokony so zavitanao misaotra anao 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 misaotra fifadian-kanina si manisa erutianau paminafu hidangyochanau fifadian-kanina si manisa erutianau paminafu andray lehibe toazato alaka fo mafiteny moa ny andro androany araky ny nambara tamitsika dia
isotra sy akasitraka ny Andriamanitra isika. Ary entsika teo zao ny fanentanana nataon'ny mpitarika tiatiany lona fa ira maneho fisaorana no natao teo. Dia zao ndretsika dia hivavaka mbola aneho fisaorana sy fakasitrana an'Andriamanitra andranitrana amin'ny zavatra rehetra. Amin'ny zavatra rehetra meteza hijoro tsara eo anatrehan'Andriamanitra na hoe isotranao foana Andriamanitra. Na dia nisy zavatra nanadisy fanantenana azy tatoato, na disy fanantenana tamin'ny FOTOAM-BAVAKA azy ao dia mbola isotra sy akasitraka anao foana. Tonga dia vavaka tsika tompoko. Raha eo ndreto izay fiangonana RHEFI Androndrakely miaraka amin'ireo namanay any amin'ny tokantrano misanay ihany miaraka manao fisaorana sy fakasitrahana anao Andriamanitra kasiny amin'ny zavatra rehetra nitranga tamin'ny fiainanay tamin'ny taona 2024 ity. Isaorana ny anao ny amin'ireo zavatsoa, ny amin'ireo fitahina, tsy ho adinonay mihitsy zany ry Andriamanitra eo. Omena voninahitra ianao ny amin'izany rehetra izany. Misaotra anao ihany koa anefa izahay tamin'ny fitantanana sy ny fitondranao anay. Taony ny zavatra tsy fanaraka tamin'ny sainy sy ny eritreritray fa mbola endreky ihany izahay misaotra sy makasitraka anao. Tanterahanay le fampahirezana menanay hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ho anareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaotra tompo, misaotra, misaotra. Dia akipimo masinao ary mangina ataontsika rehetra. Akipimo masinao ary mangina. Andriamanitra misolo tena ny fiangonana rehetra ao androany ambampanimponao ahy. Mitondra fisaorana sy fakasitrahana tamin'ny zavatra rehetra izay nitranga tao amin'ny fiainanay. Tao ny soa, misaotra, makasitraka izahay. Tao ihany koa nefa ireo zavatra tondra fahatsompanantenana tao amin'ny fiainanay. Tsy tonga tamin'ilay zavatra nandrasanay izahay fa mbola misaotra sy makasitraka. Ary hitondra ny fanatim-pisaorana hatrany hatrany izahay. Andriamanitra, ny fanenao masina no manentana anay mba ahaizanay misaotra tokoa sy makasitraka. Satria mananteny izahay fa no zavatra lehibe amin'ny fiainanay ianao rehefa manao sitraponao tahaka izany izahay fiangonana. Tsy ho dilatra Andriamanitra teto an'ity. Amin'ny anaran'i Jesosy ho avanao amin'ny fiangonana. Ho avanao amin'ny fiangonana amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho fanosy amin'ny fisaorana dia andaontsika mbola hiteka faran'izay mafy ho an'Andriamanitra ihany. Atao mafy be mihitsy ny tehaka. Halleluja! Eny ary tompo. Andao indray tsika androany hitondra ny fanatitra fanaontsika mazatra ho anareo izay zao mihitsy vao tonga ka hitondra ny mpahafolo-karena dia mandroso aty anoloana ianareo manana tanteraka an'izany. Ka dia ao anatin'izay tsika no ahira anankiray dia mandrotsika tondra ny mpahafolo-karena rehefa avy moa ireo raim-pianakaviana no hitaty ny fanatitra eny amin'ny toerana misy antsika rehetra. Dia marihana fa androantsika hitondra ilay fanatim-pisaorana dia hitaty arantsika aorianan'ny toriteny mihitsy ilay izy. Hitaty arantsika aorianan'ny toriteny mba tena ho avana hoe ity fanatim-pisaorana. Alefa ary tompoko mandrotsika hideran'ny tompo ary tsika rehetra. Lucianawe famagaga locha ifitujana Sot teralas Mantu Lucianawe famamina locha Dewanilana Nangara no maye
mampandresy mandresy mandresy kaverokira ira fiderana hoanao zay ianaranao mahery 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 mampandresy mandresy mandresy kaverokira ira fiderana hoanao zay Nawe famaka locha mifitunjana sauti terala matulucha nawe famamina locha ewanilana Mayeri, mampandresy, mandresy, mandresy, kaverokira ira fiderana hoanao zay. Anaranao mahery, 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 mampandresy, mandresy, mandresy, kaverokira ira fiderana hoanao zay. Majesty, Mayeri, Majesty, Yanara no Mayeri, 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 Mampandresy, Majesty, Majesty, kaverokira ira fiderana hoanao zay. Yanara no Mayeri, 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 mampandresy, mandresy, mandresy, kaverokira ira fiderana hoanao zay. Yanara no Mayeri, 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 mampandresy, mandresy, mandresy, kaverokira ira fiderana hoanao zay. Mayeri, Mayeri, mampandresy, mandresy, mandresy, kaverokira ira fiderana hoanao zay, hoanao zay, hoanao zay, hoanao zay. Alleluia! Dopo le tia cara non va buona gemanzi. Mielony andrenesantsika ny afatra dia amafisiko aminareo ny filazana zay efa nambarako ihany tamin'ny maraina fa amin'ny Alakamisy 24 izao dia anao vavaka fifadian-kanina ny fiangonana rehetra tsy tsika ato ihany fa ry fiangonana RHEFI eto Antananarivo zany anao vavaka fifadian-kanina maraina zany parivon'ny andro tanterantsika eto ka dia samy manamboatra programany mba tongatsika ho AVTP satria tsika nge sakafona atao anaty 12 volany sakafontsika na maraina atoandro na hariva dia maninona moa raha mba anokana fotoana arana anao vavaka arana fifadian-kanina mihitsy isika amin'io Alakamisy io zay mahandro ray lehibe ho antsika izy io dia kanefa ihany tsy hoe ny Alakamisy io tsika ny tena manao fifadian-kanina fa talata dia fatomboka eto larobia eto dia farana Alakamisy dia rafaka moa nareo ny talata dia matory ety larobia dia matory ety dia mitoy Alakamisy le izy amboariny programme tompoko dia avy eo moa ny andro krismasy fa 20 volana novambra dia tonga kristiana rehetra isika manao fotoam-bavahana eto miditra amin'ny 9 miditra amin'ny 8 miditra amin'ny 10 miditra amin'ny 12 ary miditra amin'ny 2 ora tolakandro zay ngamba zany filazana ivery koa tena lehibe
fa ny farany dia amin'ny Alahady 3 janvier. Iny zany tena mafisiko. Io zany no andro voalohany anomboantsika ny fotoam-pivavahana taona 2024. Andro ihany koa nefa natokanay ianareo miarabanay amin'ny maray aman-drenanay fa zay ihany koa miarabanareo amin'ny mazanaka anareo. Dia ao anatin'io ihany koa dia hitsodrano anareo zahay mivady. Ka ataoko fa raha mino ianareo fa mpanompon'Andriamanitra izahay. Resy lahatra ianareo fa tena zany tokoa ny toerana nametran'Andriamanitra anay. Dia tsara aminareo ho tonga tokoa amin'io Alahady fa 3 volana janoary io. Aza manao programme hafa. Ampandeferana programme hafa fa tonga avy ianareo. Ka le fotoana vanay tsodrano, le fidirana amin'ny 9 maraina, le fidirana amin'ny 7 ora maraina, ary le fidirana amin'ny 10 ora maraina. Io zany tena natokanay tsofany aran'ny fiangonana. Fa le fidirana amin'ny 12 sy lay tako zao, sy lay amin'ny 2, iny zany fisaorana be indray no ataontsika no le tsodrano zay fa nomena antsika. Zay zany ny amin'ny 12 sy amin'ny 2. Ka dia samy manamboatra amin'ny fotoanany arak'izany filazana apetrako amintsika rehetra izany. Zay zany tompoko no filazana fa teny vonatrany ho an'Andriamanitra ireriany. Amin'izao fotoana izao tsika dia iomakomana andreny tenin'Andriamanitra aoriana fandraisana ny teny dia mbola hivavaka sotra sy akasirikan'Andriamanitra tsika ary arahantsika fa anaty mpisaorana ihany koa zany vavaka izany. Avetrany angambany dia omentsika toerana reto mpisarika fidiaran-dreto ary ho raintsika ny mpanompon'Andriamanitra pasteur Jean-Claude hitondra tenin'Andriamanitra amintsika amin'izao atoandro izao. Alléluia. Dia mbola misaotra an'Andriamanitra lehibe sika. Ataon'Andriamanitra mbola tafahoana somatsara atao anatin'izao tranon'Andriamanitra izao amin'ity atoandro ity. Miarabanao manokana ny tenako ary mirary soanao ho tain'Andriamanitra. Miaraba antsika rehetrarehetra ihany koa izay manaraka izao fotoam-bavaka izao any amin'ny toerana rehetra izay misy antsika na eto a Madagasikara izany na any ampitan-dranomasina any mirary ny fiadanana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ho antsika rehetrarehetra ny tenanay mpanompon'Andriamanitra rengany amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izay erahantsika manatanteraka izao dia ho tsapanao ny herin'Andriamanitra, ho tsapanao ihany koa ny fitahin'Andriamanitra ary andray fahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ianao. Ny voninahitra rehetra dia ho atolotra sady ho an'ny Andriamanitra ray sy Jesosy zanaka ary ny fanahy masina. Satria miso matoky ahako fa ianao izay manatrika ity fotoam-bavaka ity, ianao izay nataon'Andriamanitra mifanena amin'izao fotoam-pivavahana izao dia iloko manokana fa tsy kisendrasendra izao fa tena fotoanan'Andriamanitra lehibe ary androany dia mampahery anao aza matahotra ianao fa ombanao Andriamanitra androany, aza matahotra ianao fa mpandresanao Andriamanitra, aza matahotra hiasa na miasa saina fa zao teneniko aminao efa fantatr'Andriamanitra sahady ny zavatra ho atao somenanao amin'izao faraparan'ny taona 24 izao. Ho an'izay mino dia manao amainina mafy ndao hitehaka siroakoraka ho an'i Jesosy antsika rehetra. Halleluja. Ka mialohany andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra satria araka ny fanentanana izay netiko sy fampahirezana foy tamin'ny voalohany teo hoe ity tenin'Andriamanitra ity dia tsy avy amina mpanompon'Andriamanitra fa avy amin'Andriamanitra ny teniny. Fa ny mpanompon'Andriamanitra dia tahaka ny fantsona ihany ataon'Andriamanitra hitondra ny hafatra ho an'ny fiangonana. Fa ny tompon'ny teny dia Andriamanitra ilay vavahantsika irery ihany. Sa tsy izany ve? Ary na i Jesosy teniny ara dia nilaza mihitsy no hoe ny toroteny sy ny teny izay hoentiko izy dia tsy misy avy amiko izany fa avy amin'Andriamanitra ray. Ka i Jesosy ara ilay tompontsika, Jesosy ara ilay zanak'Andriamanitra rehefa mitondra hafatra dia ny teny izy tsy misy avy amiko izany. Ka hoy aby zany hoe za koa androany dia miteny aminao hoe avy amin'Andriamanitra ny toroteny nataon'Andriamanitra ho an'ny zanany nataon'Andriamanitra ho an'ny fiangonany ka engany androany mba azo hafatra avy amin'Andriamanitra ianao
azo rema avy amin'ny tompony ianao andray fanambarana avy amin'ny fanamasina ianao ka ao anatin'ny fotoana nesiranteny dia zao hoe afaka herindray zay kivikivy afaka hitombo ny finoanao hitombo ny fahalalanao ary raha misy marary ary ao anatin'ny tenin'Andriamanitra dia hositrany eny aretinao efa olona maro be nitako tao anatin'ny fotoana nanersana tenin'Andriamanitra ndray ny fanasitranana dia androany zao mbola inoko fa ho tanteraka eto amin'izao fiangonana zao ho tanteraka aminao zay manaraka amin'ny fandarana amin'ny Facebook ihany koa ka andehantsika tonga dia hivavaka ho an'ny tenin'Andriamanitra vavaha ianao amin'ny finao rehetra ry tompoandriamanitra ray totoa le Andriamanitra ray mahefa ny zavatra rehetra ianao le Andriamanitra tompon'ny teny ary naniraka ny mpanomponao mba hijoro eto hisolo vavanao isaorako anao manokana izany Jesosy raisiko fahasoavana ary raisiko tombontsoa lehibe mihitsy nanendrenao mba hijoro eto amin'ny toerana hitondra ny afatra avy aminao sotranao ihany koa tompo fa ny mpanomponao dia notendrenao nyvanginao ary raisiko fahasoavana izany mankasitraka be dehibe ny amin'izay nihetsika rehetra ho ampanovinao ny teny rehetra izay ho ampiteneninao misotranao ako omenao any lelany efa mahay ary mifanainao masina nosotrako ary ny hery fahasoavana hitobaka ao anatin'ny fanosorany fanay masina anahy eto amin'ny anaran'i Jesosy mitenena tompo ampiasainy mpanomponao ary ny fiangonana dia fianohy an'ilay hery mifanay masina avy aminao ny fony sy mifanahany ianao ny asa ao anatinay rehetrarehetra fanay masina mba haizanay mandray tsara sy mieno izay teny fanambarana avy amin'ny tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovako ny vavaka rehetra mankasitraka tompo tsara ho alleluia amen lohahevitra faharoa izay narantsika androany dia hoe tsy ho tapidalaka le zany mihitsy ny olona manompon'Andriamanitra fa aza manahy amena tsy ho tapidalaka le zany mihitsy ianao raha tena olona manompon'Andriamanitra fa aza manahy amen tapany faharoa no entiko androany dia izao io Andriamanitra ivavahantsika le Andriamanitra tsinao hoe rainy Jesosy Kristy tompo io dia mampafantatra antsika sy milaza antsika ry havana fa izy no Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra amena Andriamanitra nahary ny zavatra rehetra azy dia izao izy no mifeh izy no manapaka izy enko no manafahefana amin'ny zavatra rehetrarehetra ka hoy aminareo zay manatrika itoam-bavaka ity sy manaraka rehetrarehetra ny amin'ny tokantrano any anio ako dia samy laza aminareo fa na manao ana sy manao ana lalana mety aldiavinao amin'izao fotoana fiainana mety sedrainao any koa dia hiteny aminao androany aza malaky manaritoky ianao aza malaky morakivy ianao esory ao anatinao any koa ny tahotra ary aza manazany ianao fa Andriamanitra mivonona mandraka hariva izy anokatra ny lalana rehetrarehetra izay nikatona teo amin'ny fiainanao faharoa hoy akio aminareo androany tsy misy olona manompon'Andriamanitra izany ka hoe ho tapina ny lalakalehany fa eo amin'izay tsy hainy ny olona andehanana intsony eo amin'izay avianao fataka ny tsisy lalana azo andehanana intsony mbola afaka misy lalana hosokafan'Andriamanitra ao anao eo ka tsy ho tapidalakalehy izany ianao raha marina zany dia manao vamenina mafy hijery ohatra anankiray atsika ao amin'ny bokin'ny Exodosy toko faha-14 dia ambarany tenin'Andriamanitra ao amin'ny 9 fa manomboka 10 fa 10 dia zao voalaza ny tenin'Andriamanitra Exodosy toko faha-14 dia manomboka 10 fa 10 ary efa mbiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masiny ka indray Egyptianina tamin'ny manenjika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah ary koa izy tamin'ny Mosesy moatsy nisy fasana vasany Egypta nentina ho faty aty anefitra izahay nahoana nanao izany taminay ianao ka nitondra na nivoaka avy tany Egypta tsy izao va ny teny lazainy taminao fony izay niala tany Egypta hoe aoka izay avy alao ihany izahay hanompony Egyptianina fa aleonay manompony Egyptianina toy izay ho faty aty anefitra ary Mosesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona
fa hitanareo famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio. Fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay. Jehova iady ho an'Androndrakely fa Androndrakely kosa angina. Amen. Aro Jehova tamin'i Mosesy, nahoana ihany koa no mitaraina amiko ianao, lazaony zanak'i Israely mba handroso, ary haingano tenao, dia hinjira ambony ranomasina, dia ny tananao, ka sarao ny rano, dia handeha hamaky ny afovoan'ny ranomasina mandeha tany maina ny zanak'i Israely. Ary indro izao namafy ny fon'ny Egyptianina, dia hiditra ny endrika azy izy, dia akalazaina aho noho ny ataoko amin'ny Farao sy ny amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitainginy sovaliny. Dia andiny ny faraka amin'ny 20. Dia nahindry Mosesy teo ambony ranomasina ny tanany, ary ny rivotra mahery avy tany antsinanana nampisavan'i Jehova ny ranomasina nitry ny alina iny, ka nataony maina ny ranomasina ary dia voasaraka rano, ary voasaraka ny rano dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina, nandeha tany maina ny zanak'i Israely, ary ny rano dia tonga fefo azy teo amin'ny akavanany sy teo amin'ny akaviany. Ty hafa ho an'Andriamanitra raitsy to. Zay Andriamanitra tsy mety tapitalaka le. Zay Andriamanitra afaka hanokatra lalana ho anao. Ry fiangonana manatrika FOTOAM-BAVAKA eto. Ry mpiaino fandaharana amin'ny alalan'ny Facebook. Arak'ilay lohahevitra zay metiko aminao androany ty zay nampitinain'Andriamanitra. Aza manahy ianao ary aza matahotra izany. Fa raha mbola velona koa Andriamanitra dia tsy ho tapitalaka le zany ianao. Ekeko tokoa ry havana. Nandalo ny volana Janoary, mandraky ty ny androany fa 20 volana. Mety nandalo lalatsaratra ianao, ary raha manisa ianao dia ozy ianao hoe kely sisa dia ho tapitra ny taona 24. Toatra ny tsy hitako azy ty zay zavatra nitranga. Toatra ny tsy hitako azy zay ozany teo amin'ny fiainako. Ohatra ny mafy ny ady atrehako, ohatra ny mafy ny olana. Mety hiteny arangambana ianao hoe raha nisy taona nahitako mangidy, na nisy taona nahitako zavatra satra, na nisy taona nahitako zavatra tena azo lazaina fa navery-hevitra indrindra angambana, dia ity taona 24 ity. Mety ilaza ihany koa ianao hoe tamin'ity taona ity ahako no difitry ny olana, fasairanana, faravana, ny trosa. Mety hiteny izany ianao, ary raha manisa le andro kely sisa zay tsy farana ny taona 24 ianao, dia ohatra manasa ady ianao hoe Andriamanitra angamba dia tsisy maminy ty taona ity, angamba dia tsisy mangirany ty taona ity, angamba tsy hitako zay hoe ty taona ity. Ary sasany rehefa mamina vina sahady hoe tsy haiko hoe mety efa miandrandra zavatra hafahafa sahady amin'ny taona 2024 iny. Fa sao naoko fantatrao ry havana, na inona zavatra mety nitranga tany atenatenan'ity volana, na inona zavatra mety nitranga tany amin'ny fiandohan'ity taona ity, na inona zavatra mety eritreretinao mbola mianjady sy miseho amin'ny fiainanao, aza matahotra ianao, tsy ho tapitalaka le zany ianao, fa nokatra lalanao anao zay manao menina mafy Andriamanitra. Efa hitako sahady ao anatin'ny andro vitsivitsy. Isokatra ny lalana rehetra, isokatra ny lalana rehetra hoa. Amen na ve. Halleluja. Ka mitonanao aho esory ao anatinao fanahina. Esory ihany koa fisalasalana tsy tsy finoana ary ny tahotra. Aza mietreritra ianao fa mety tsy hahita mangirana amin'ity taona ity. Aza manahy ihany koa ianao ka ilaza manao hoe angambany amin'ity taona ity dia tsy mba hisy feto afinaritra, na angambany ny taona iny dia efa ho tsaraina amina tsy olana sahady, tsy ariava malalao amin'ny tompo aho. Fa matoa zao afatra zao nampitondrain'Andriamanitra anahy, marina amin'ny teniny zao Andriamanitra, ka zao voalaza Andriamanitra aminao. Na inona misy, na inona mitranga hitany masonao, mety feo eninao eritserô, na inona zavatra mety efa miatra eny aminao tsotra ihany ny teneniko androany, tsy ho tapidalaka le ianao fa isokatra ny lalanao androany, isokatra ny lalana androany a. Jerefinareo nge ty tantara zay hitatsika ity nitaraina tamin'Andriamanitra ke zanak'i Israely satria nampahoriana tamin'ny tany Egypte, ary voalazan'ny Baiboly 300 taona
reto zanak'Israely reto nandevoziny no fatorana na ampijaliana na ampahoriana tao amin'ny tany Egypta tsy mba nahita fiainana mamy fiainana fiainalahelo fiainana fiainaranomaso fiainana fiainafahoriana fiainana fiainfanararotana fanandevozana arabaky teny zany ny ainany tao mba niasa ihany izy fa tsy hita zay karama mba tamberina mba nanao zay azo natao ihany izy fa tsy afaka mba niaina kalalana taky ny olona rehetra fa dia hoe fahoriana arabaky teny fijaliana fandray andro Andriamanitra ny tena reko ny fitarainan'ny olona hitako ny alahelo ry fiangonana izay manaraka ny fandaharana any amin'ny tranony any sy anareo atao tranon'Andriamanitra zao ny teneniko amintsika hitan'Andriamanitra io fahorianao ren'Andriamanitra fitarainanao io mety tena angambany ianao amin'izao fotoana tena ondrondriko samyrera ngia tsisa pastera ny fiainako hoe toa ohatrany tsisy mpijery tsony tsisy mpangoraka itsony ohatrany tsisy mpirara tsony fa samy teny aminao androany mety tsy mirarahanao ny olona mety tsy mangoraka anao ny olona mety tsisy mijery tsony anao fa goavana indrindra dia Andriamanitra lehibe izy mandray atanana izy mandray atanana izy mbola mihevitra anao ary mampahery be anaty izao na miara daholo ary ny olona rehetra lasa sitaka daholo ary ny olona rehetra le Andriamanitra lehibe eo akaikinao foana izy ary mitena tsy mandao anao izy tsy mafoy anao izy eo akaikinao isanandro sanandro Andriamanitra mety masonao aranofony tsy mahita mety anao angamba mieritreritra tena ahoana ihany ty fiainako ty fa za miteny aminao fony mbola lavitra an'Andriamanitra ary tsika nitady atsika traizatraiza Andriamanitra ka naniraka ny filazantsara taom-potsika maka fa izasy anao efa eo ampelantanana misy fotoana ianao ny alay-panandra indraika mihevitreritra hoe mba Andriamanitra fa ahoana ihany aizanao amin'izao fiainako zao fa tehana mafy aminao androany ry havana tonga eto eo foan'Andriamanitra tsy miala aminao zany Andriamanitra ataovy amenina mafy zany halleloia ary zay natonga anazy ny tena reko fitaraina zanak'Israely hitako ny fahoriana zay mpanavy Egypta anamy dia hidina zao amonjy azy anafaka azy ao zao faraparany tao zao eo azy tena resy lahatra anao amenina mafy anao dia ho tanteraka zany ho tanteraka zany anafaka anao fahoriana Andriamanitra anafaka anao amin'ny ady Andriamanitra anafaka anao amin'ny aretina Andriamanitra anafaka anao fahasairanana Andriamanitra ho tanteraka zany amin'ny anaran'i Jesosy halleloia ry fiangonana tsy haiko ianareo na mino an'izany fa za tena resy lahatra fa mahery zao Andriamanitra zao ary tena babo ny foko sy ny fanahako hoe tena tsy takatry ny saiko marina ny fiasan'ity Andriamanitra ity tsika tsy mahita fa ao amintsika io ka misy herin'Andriamanitra miaraka amintsika mandehandeha makeny atseny ianao ao an-trano ianao eny an-dalana ianao any amin'ny toeram-piasana ianao ny herin'Andriamanitra kay ry havana miaraka amintsika foana fa ny masosika ny tsy nahita tsika keo misalasala angamba indraindray fa ijolo vavolombelona kely aminareo raha tamin'ny asabotsy hery le nijoko vavolombelona ho an'izay fanaheno hoe avy nisy zavatra nataoko ny maraina dia nirava tamin'ray rehefa nirava tamin'ray dia nandeha nampivory groupe de loin za efa hariva vao vita ny fotoananay satria sady mbola nanao délivrance sy ny rehetrarehetra reraka nody rehefa nody tao an-trano io ako dia efa le nitantaraiko tamin'ny sasany taminareo hoe nisy olona nefa nitady anahy hatramin'ny maraina ka za rehefa sabotsy tamin'izany miala maraina be ao an-trano amin'ny enina sasany dia efa miala ao foana dia tonga tao aminay ireo olondreo nandondona nakao amin'ny madamako nitady mba mila pastera sao dia mba misy pastera nakaizy pastera madamako moa ny teny efa tsy atsony izy so izy rehefa sabotsy miala maraina be efa tsy aotsony izy zao efa lasa izy dia hariva izy zao verina androany hariva ny amin'ny enina mihitsy taraina le olona dia ahoany zany madamo pastera ao aminay ozy le havanay tao efa hatry ny any lizomalina tontolo lasa dala ny fampitolomana ny rifatra tonga hatrany amin'ny trandromasery mamono olona tsy voatazon'olona be dia be ary tena feno ratsa ny tena ndray manontolo satria noho ny fitazomana anazy midona amin'ny zavatra rehetrarehetra eny verisaina tanteraka ny sabotsy tontolo ny andro io zay tsy nahitany verevitra ry zareo natao daholo ny fomba hitina ny varavarana potehana natao daholo ny fomba nitazomana azy fa ila tsy voatazona izy vonody any asabotsy hariva fa hariva be
fanena amin'ny fianakaviany maromaro mitsenana eny an-tanana. Pastera, miangavy re andao re, miangavy re andao fa ohatra zao hoe nitaraina tery zareo, tena dala verisaina le vady kosa la ramatoa, verisaina ny avanay zao sasany, andao bapeo zao pray vodrindrina. Dia za moa mbola notany an-trano, la aloha odo fa za zao vao tonga, za tao anatiko Jesosy eo. Raha mba hitanao mantsy araka le fitenin'ny olona raha mba fantatrao mantsy. Tena reraka visaka trovana ny tenako. Dia andeha indray avesany tompo. Dia mbola varindresaka tao madamako tao nisy olona be efa nitady anao fatry ny ela teto fa mandana mba makana efatra maraina ndany anao mba miazakazaka makana. Ndraso aloha ako ametraka amin'ny fitaovako dia mbola iomakomana kely. Dia inona tsy tapitapitra zay nisy nandodona be dia be varavarana. Pastera efa tsy voasazona tsy fandore. Dia lasa ako namangy any tompo mandana fa ombanao ako. Iaraka aminao ny heriko ary anafaka ny olona eo. Mampahery be anahy vao tonga tao ako. Tsy ampy minitra vitsy akory. Fampitoloman'ny olona izy amin'io mbola tazomina. Nisy mpivavaka zay fa tonga tao efa mivavaka anazy efa hatramin'ny ela hony fa tsy natazona. Dia zao noteneniko tamin'ireo mpivavaka sy ireo olona nitazona anazy. Asa tazomina moa fa avitsory izy dia velao izy hipetraka. Pastera, mirifatra io. Tsy voatazonao io. Klera namana koa somary costaud. Dia zao fotsiny teneniko, ataovy mipetraka ba. Navototra moramora ny tanana sady nanao zao sasany. Io raha vao anina tonga dia plongena. Avitsoro ho io. Asa matahotra nareo. Navototra amin'izay. Teneniko taminy. Ndany anao mipetraka. Lasa izy nihembotra moramora. Naka toerana ty ambony fandriana. Ty afasady aloha man Jesosy rangahy. Vita ndray zay. Nanontaniako. Iza ny anaranao? Rahateo. Gaga ny olona, otry, nomboka tamin'ny somalina tontolo sabotsy tontolo ny andro. Mamono miteny ratsy manao inona. Vetivety mahita hoe rahateo. Natsoko ny vadiny, tory teny fohifohy ahako. Zao eke Jesosy. Raiso izy, ataovy tena hitan'Andriamanitra fa olona mino nareo, ary tena manapako anatinareo Jesosy. Tsy ho sitrana io adala io raha tsy manapako anatinareo Jesosy Kristy ho tomponareo sy mpamonjinareo. Vita zay, nametrahako tany izy mivady, nosorako diloilon'ireo ny lohany, teo amin'ny 2 minitra teo ny laniko. Vita, lasa nandeha. Rapitso mandalo eo. Gaga daholo olona ny tao tokotany. Nga vita sahady. Fihinandray ny tediavinareo Tonga tany an-tranonay indray koa nanontany daholo ny olona. Fa nga miverina sahady. Inona ary ty fanontaniana sahady ty Efa vita Gaga ny olona rehetra. Nenoeno ako, nenoeno finoana tato anaty dia fantatra Jesosy rangahy. Tena fantatra fa miasa ho an'ny olona tapi-dalakale. Jesosy Kristy afaka mamonjy azy. Jesosy afaka manampy azy. Jesosy afaka mampandresy azy. Jesosy afaka manandatra zany olona zany Halleluja! Ny alahady vao maraina be. Mialohany andehanako hivavaka. Lasa nakany. Jerevako. Miara-mipetraka ambony seza izy vady mihinam-bary. Mihinam-bary be mihitsy. Fa tonga vany dia ozy nataony le rahalahy. Iny pastera. Dia le madama amin'io mirakoraka hoe pastera. Ela fa niteny ny vadiko hoe tsy misy ohatry zany Andriamanitra zany fa tena misy marina Andriamanitra. Vao fomaraina hono le rahalahy dia zao nitenenina. Andao tsika hivavaka fa tena misy Andriamanitra. Niara-nandohalika mivavaka zareo atamin'ny vadiny zareo mbola tsy nisy zany. Fa tao ambadika an'iny nanomboka ny vavaka zao nitenenina pastera tena mahery Andriamanitra sitrana tanteraka izy. Dia tamin'ny sabotsy teo indray. Tamin'ny sabotsy teo dia oza inona koa ary ty zavatra miseho ty indray. Avy nandeha tany an'ilay zavatra nalehako indray tamin'ny sabotsy herinomaly. Tamin'ny herinomaly. Dia eny an-dalana eny ako mandeha dia fanena tamina olona anankiray. Io olona io efa niverin-dalana efa ela be. Tsy mivavaka atsony. Efa tao amin'ny tompo fa nihevitra tanteraka. Ao anaty fonoteny kely ty teneniko ty. Rehefa tao amin'ny Jesosy anao ka navotana ka novonjeny ray. Na inona misy. Mitoera ao amin'ny tompo ry havana. Mijoroatra amin'ny farana. Aza manaiky verin-dalana. Fa mbola misy koa Andriamanitra. Tsy maintsy tafity ianao. Tsy maintsy tafavoaka ianao. Tsy maintsy ambinina ny fiainanao. Dia efa nifanena tamin'ny lehilahy io dia avy taiza ianao nisy nalehako pastera. Ohatrotro zao pastera. Dia za mbola mamaika pastera. Izy amin'ny tsotsoka anahy. Dia zao niteneniko tainy tompo rahalahy. Dia nataony an'izao ny tanaka azafady pastera fa somary ohatrany mbola malotoloto ny tanako.
dia ity fotsiny meny anahy dia meko an'iny koa izy dia inona tamin'ny fotoana izy zay nikasiany tanako ony toa dia nisy zavatra nanarona enany dia io zavatra io pastera tsy nety niala teny amiko mihitsy ozy dia tamin'ny lahaderin'ny androany tonga tao an-tranonay vao maraina izy pastera nanomboka tamin'le fotoana finiaonako taminao tamin'ny roa latsaka iny hatramin'izao tamin'ny alina zany ange hiazakazaka katy aminareo fa tena tsy fantatro pastera fa tsy mety miala eto amiko le zavatra nodepita avy any aminao tsy mety miala ty amiko le zavatra manonay mandidina anahy ohatra mamangy anahy tonga tato amiko foana isoraka n'Andriamanitra iny Alahady any le lehilahy natsapa herin'Andriamanitra nandray fahasoavana lehibe tonga tao am-piangonana amin'izao fotoana izao nafahan'Andriamanitra hitahin'Andriamanitra tanteraka velona n'Andriamanitra atao ty fiangonana ty velona Jesosy miaraka amintsika wa ary androany amin'ny tany aminao ahitany heriny anao androany hiampitany aminao ny heriny androany io aretina sy olana fahasairanan' io no ny herin'Andriamanitra ho raisinao tsy maintsy mitsady eo androany ho rafy eo androany wa halleloia iverina ny tantaran'ny zanak'Israely velona rangany Andriamanitra makaka rangany Andriamanitra tsy misy olona miaraka amin'Andriamanitra ko tapidalaka le zany sady zany ve mbola miantso anao aza mana zany anao hitina hoe Egypta ozy hoe sory koa ny Israely amajato taona nezany tao amanjato taona tsy nahita mamy tapidalaka le arabaky teny tokoa ary nitaraina sisa ny azo natao rehefa tonga Andriamanitra ho avy ao ary Mosesy hiaraka aminao ampiasanao tonga tao tokoa fitiniko ny tantara rehefa tonga tao amin'ny tany Egypta Andriamanitra niaraka tamin'ny fombana magaga niaraka tamin'ny Mosesy dia inona zavatra aseho afaka tao amin'ny toeram-pijaliana io tokoa zareo ary nampanantena Andriamanitra hoe hoentiko any amin'ny tany Kanana ianareo tany tonosinoso tateny io tany tena tsara be io mifanohatra izay nenanareo sy hitanareo hatramin'izay ny zavatra ao ataoko someko anareo amen fa inona hozy ianareo rehefa nandeha teny an-dalana teny amin'izay ka eo le leson'androany nandeha teny an-dalana teny rehefa nandeha teny an-dalana ka tsy haiko ozy Andriamanitra ozy ny Baiboly namafisin'Andriamanitra amin'ny fomba farao mba ahafahan'Andriamanitra ahoana ne zany ny ahafahako miteny zany hoe tian'Andriamanitra eliminena tanteraka mihitsy ny Egyptianina zay hoe tiako tsy hitanareo tsony ry Israely le nampahory anareo le fijalianareo le fahorianareo tiako levina tanteraka io fa namafisy ny fomba farao rehefa namafisy ny fomba farao dia tsy izay nahazo ny farao tendray ndo enjendry zanak'Israely reny niaraka tamin'ny miaramila niaraka atao amin'ny soavaly be dia be nenjehany zareo amin'izay rehefa nenjehany inona ozy nareo zavatra nitranga no tazana ny zanak'Israely hitany lavitavy oay Egyptianina miaraka amin'ny fitaovam-piadiana sy ny kalesy soavaly maro be mihitsiny no nanenjika rehefa teo aloha indray Andriamanitra nisy inona teo alohany nisy ranomasina mena raha maha-olombelona dia ohatrany hoe tapitra ny lalana ozy mipanodomy hoe tapina ny taona tsisy azo atao intsony ohatrany hoe tena tapitra ny lalana fa dia rehefa tapina ny lalana dia nanany Israely ary Mosesy soka lefa niteneninahy alona ihany mijanona any Egypte ianao no nitaraina dia lazainao fa rehefa misy zavatra indray dia hoe allo zay nefa ny avany aminao netiko avan'io zavatra io hoe hoentina miala tao ianao rehefa nanomboka tapina ny lalana nitaraina Mosesy tsy alona ihany tany Egypta Mosesy sao dia versika Mosesy nga tsy GPS any nga Mosesy sao dia tsy mahita lalana GPS ahoana sao dia tsy aty le lalana tsy GPS aiza nahitanao azany dia Mosesy miteny tena ty mihitsy ny tondrany anaka tena eto mihitsy ny lalana ko maninona ranomasina nitatsika eto aiza nisy olona hipita ranomasina aiza nisy olona afaka amin'ity tsika tsy misy sambo tsy misy lakana tsisy vedety tsisy ninina aiza ny andehanana no ka niantsoko Mosesy Andriamanitra ity marina ve le izy endro Mosesy aza manahy ianareo fa tsy avelako tapidalaka le zany so fotsiny Mosesy aza matahotra fa reo Egyptianina hitanareo reo tsy ho hitanareo tsony mandrakizay inona ny Egyptianina taky ny hitanao tamin'ity taona ity miatsapanao mbola mandidina mandraky ty 20 volana Desembre ty ve
ninina tandindony sy ny asany aretina olana trosa fahasairana fandenjena fanilikiliana ve amin'ny anaran Jesosy tsy ho hitanao tsy le mandrakizay tsy ho hitanao tsy le mandrakizay wa anjavina tanteraka amin'ny fiainanao tsy noho ianao fa noho le Andriamanitra izay nokatra lalanao anao nosokafan'Andriamanitra amin'izay lalana Mosesy azao fotsiny ingante ianao ka apondrano dia isaraka roa io dia andeha tany maina ny Israely gaga Mosesy ahoana ingao antehana matanakapo idrano fa isaraka roa io dia andeha tany maina ny Israely inona tokoa izy ianareo le fanahina sy tahotra le orooro sy ranomaso efa tsy tena hita rahatsika androany hitombonay fadezera farosony miaramelany aisany tano alenay tsy titsony ohatra hoe manontany tena raha baky tena fa voakapo Mosesy ny rano nisy taky ny rivotra mahery na orogorony rivotra ny ranomasina atao amin'ny akavisy ny akavanana nijery zanak'Israely misy lalana amin'ny godala be ty ampovoaniny andao hiteka mahafan'Andriamanitra isika rehetra rehefa nisy lalana teo nandeha amin'izay zanak'Israely niampita teo amin'le lalana nefa taikidapatapidalakale nefa naikitsy nahita lalakombany nefa kivo sy efa nitomany na nahita lalana sokatra nomboka nihirahira indray aza manahy ianao tsy ho tapidalakale zany ianao fa raha mbola misy koa Andriamanitra isokatra ny lalanao androany halleluja amen na fe nosokafan'Andriamanitra ny lalana niampita amin'izay zanak'Israely nanomboka nanao an'le inona andia lalana volamena hao niorakoraka sy nihirahira niobo sy faly tena niorakoraka lasa fiderana hirahira lefa saiki tapidalakale teo nosokafan'Andriamanitra ny lalana raha mbola hifikitra amin'Andriamanitra raha mbola teny hijoro an Jesosy ianao ry havana za miteny aminao mety manahy ianao hanahoana ty farany taona ty mety manahy ianao hanahoana ny taona vaovao zao ny teneniko aminao aza manaiky aza hitanondrika aza kivy fa tsy ho tapidalakale ianao tsy ho drananao amin'ny farany taona ty isokatra ny lalanao rehetra ho tahin'Andriamanitra ianao lasa zanak'Israely rehefa tafita daholo izy mianakavy aika fananian'Andriamanitra mihitsy ny ataonisy ranomasina mena teo fa le Egyptianina mihitsy ny tiany hovaliana nakaton'Andriamanitra ndraka le Egypta rehetrarehetra koa ny Egyptianina mba tamiko hoe rehefa niroboka ny Israely dia hiroboka koa izy vo niroboka tao amin'izay nakaton'Andriamanitra indray ny rano levina tao daholo ny zanak'Egypta levina ny miaramilany levina ny sovaliny levina tao ny kalesiny gaga amin'izay le zanak'Israely hoe tsisy hitantsolo le mpanenjika be dia be tsisy hitantsolo le nanao tsinitsinina sy natahoratsika satria ny olona miaraka amin'Andriamanitra tsy mety tapidalakale zany andao hitehaka mahafantomposika rehetra halleluja amen na ve amen isorana n'Andriamanitra lehibe fa namarin'Andriamanitra ny teny manao hoe zay Egyptianina hitanareo hatramin'izay tsy avelan'Andriamanitra hitanareo tsy olo mandrakizay noho izany niadinao fahoriana ny olana fanahiny ny tahotra tamin'ity taona ty amin'ny anaran'i Jesosy tsy hitanao tsony ane zany fiangonana tsy hitanareo any tokantrano antsony zany io aretina na zay dokotera fa tsy hitany intsony amin'ny anaran'i Jesosy ny anonako ho sitrany io amin'ny anaran'i Jesosy halleluja amen mbola nisy lalana sa tsy nisy tsony mbola nisy lalana satria Andriamanitra afaka manokatra lalana misy tsy hain'ny olona andehanana intsony amen na fe halleluja zay no mahatonga na miteny aminareo manao hoe aza manahy ianareo fa tsy misy mpanompon'Andriamanitra nampino ho tapidalakale zany raha miaraka amin'Andriamanitra amen ohatra faharoa ao amin'ny mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka amin'ny andininy voalohany nisy ranabavy anankiray raha ohatra koa adika amin'ity toroteny ity dia hoe tena tapidalakale ary efa tena tafalatsaka tao anatin'ny fanahina sy ny tahotra ty vehivavy ty sy ny fampiroroana ary teo am-bavahoanany hoe tsisy azo atao intsony arabaky teny satria tamin'ny fotoana mbola velona ny vadiny dia nananan'olona trosabery zareo mpanjaka faharoa toko fahaefatra manomboka ny andininy voalohany dia tamin'ity ndray mitoraka ity
mivadiny dia tonga ny tompotrosa nandondona tao an-trano zareo voagnoarainy nandondona ny tompotrosa dio vonosokafana ny varavarana tonga dia le tompotrosa ny fanaraka tamin'ny zareo tarinaka ny vola ino ny tonga tao aminazy voamaraina mba haka ny volany ora vehivavy ao meo aiza ny volanay avy areno ny volana efa tena ilaina maika nitsotra le ranabavy tsy hitanareo tena zay zao mbola sahirana nandalo fahasairanana raha misehako tena raromafy dia nitsabo anazy zay ny natonga ny anindram-bola tetsy teroa tsy vitan'izany fa izy iny mbola nindosy ny fahafatesany iny tena tsy misy nininy izy ny mpamelona anay izy ny mpamikarama izy ny mpitady vola nefa izy efa tsy eto intsony tsy manana andoavana ntrosanareo aloha zao tsy manana fahefana afaka amerenako ny volanareo aho iny voana ianao zany le tompotrosa tsy mba niandry fataotsy zao ny tenenina rehefa tsy voalohanao ny volanay dia ho alainay zanakareo zanako amin'ny rahalahy mba ho andevonay tena tapidalaka le arabaky teny le vehivavy inona ro sarangotiny tsy tantsony zay ho atao raha maha-olombelona dia tena verevitra taka lera fotsy be verilona ka maninona miandry zay gadona sisy ohatrany ty tena tsisy hevitra tsony e tsisy lalana ivoahana tsony e dia tapidalaka le zay e fa rehefa lasa le olo io dia nanomboka nanatona mpanompon'Andriamanitra tao hoe Elisa izy nadondona tany mpanompon'Andriamanitra tompoko mba vonjeo mba ampio zahay tena verevitra zahay tonga tao an-tranonay ny tompotro saka vola ony zay tsy manana tsisy ninina ao an-tranonay zay tsy manana na inona dia kely akory afaka ao amity mba aloha amin'ny volan'olona ka tsisy tsy hitanay zay ho atao nanontany mpanompon'Andriamanitra izy inona kainy ao an-tranonareo ao an-tranonay tsisy ninina dia iloilo kely ray tavoara-monja nefa ny avitinina moa zany tsisy ninina vitan'izany verevitra le vehivavy zao teny ny lehilahin'Andriamanitra ranabavy zao ny amparako aminao mandeha any ianao mindrambolany amin'ny olona manodidina volany tsy misy ninina fa aza atao vitsy fa ataovy be dehibe amin'ny anaran'i Jesosy mihoatra lavitra zay andrandrainao mihoatra lavitra zay nirinao mihoatra lavitra zay nietreretinao ho tonga aminao zay manao menina mafy amin'ity taona ity ho ataon'Andriamanitra aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy hoa alleluia inona tokoa izy ianareo lasa ry zareo nindrambolany feno volany tao an-tranony tao dia itiny nampahery be anahy nararaka le diloilo jereva raha feno volany anankiray ny ao anatin'ny tavoara mbola misy ana nalaina indray ny volany faharoa no fianona indray le ato tsy metsika ihany iseho zany amin'ity faraparany taona ity iseho zany amin'ny taona 2021 amin'ny anara Jesosy tsy ho tapidalaka leo ianao asa manafa tsy ho tapidalaka leo ianao mbola misy azo atao amin'ny fiainanao mbola afaka hovana tantara rehetra se volany rehetrarehetra nentina teo amin'le raha matoa feno daholo natsona ihany izy miralahy alefaora izy miralahy tsy izy volany tsony roneny dia nitsahatra ozy ny fidinany telo ela nakany amin'ny lahin'Andriamanitra izy tompoko efa feno daholo ny volany efa feno menaka daholo le izy dia atao ahoana mandehana ozy amidio raha menaka ireo dia aloavo trosan'olona fa sisy ivelomanareo telo mianaka lasa le ranabavy namity ny menaka nentina amin'izay nitrosa ty raha angao anatitra ny volanareo ty fa dia misaotra fanavonjy nanontany le olona fa taizany nahita vola fa taizany nahita zany ianao koa isika rehetra amin'ny anara Jesosy tsy ho tapidalaka le zany ianao tsy ho tapidalaka le zany ianao aza manay ianao ho voafafatrosandroany mandra-patapitra itaona 24 ity izy fagagana be izy zava-mahagaga ataon'Andriamanitra izy fitahina mbola tsy ndrasany tananao fa ho ataon'Andriamanitra zay manao menina mafy voalohany trosan'olona afaka mbola nanak-ivelomana izy telo mianaka fa inona natonga zany satria rehefa tsy manay ianao tsy avelan'Andriamanitra ho tapitra zany lalanao tsy ho tapina zany io lalanao io ry havana manatrika ty finao avaka ity noho izany rindrany te hiantso anao zay tonga eto amin'izao fotoana izao be dehibe
tamintsika ireo raha tsy Andriamanitra mety efa tsotr'izao tsony ny fiainanao angamba. Nisy fotoana ianao efa tena verevitra ara-baky teny angamba. Misy fotoana efa tena amin'ny ora fara sisa. Efa osina izay atongavany hoe tena tsy hitako tsony Andriamanitra. Efa nitady fomba rehetrarehetra ianao sisa ny andranoraiko hoe ay ozy Andriamanitra iandrandranà. Ho avy Andriamanitra ny fahaiza-manao ny rehetra. Ho avy Andriamanitra ny angady sy ny arona ho ahy. Tsy ho afa baraky zany ianao. Tsy tsanga menatra zany ianao. Tsy avelana Andriamanitra ho tondron'ny olona moty ianao. Fa ho asehon'Andriamanitra aminao izay manao menina mafy volony. Halleluja. Ndao hitehaka mafy an'i Jesosy sika rehetra. Misy andrindra ry havana tonga eto. Akoatra le teneniko taminareo tany am-piandohana hoe azamana zany. Esory anatinao mifanahina. Esory an-tsony tahotra. Faharoa, mbatok'isan'Andriamanitra ianao. Fa na dia ady vitsy ary sisa io. Mbola afaka hanao zavatra lehibe aminao Andriamanitra. Mbola afaka ho tsara lavitra ny amarananao an'ity taona 20 ity. Sy ny tsenanao an'iny taona vaovao iny. Fahatelo, andoantsika hiaraka hisotra an'Andriamanitra. Anome voninahitra an'Andriamanitra satria tena mahafaly an'Andriamanitra. Tena mahatonga an'Andriamanitra afaka hiasa sy hetsika amin'ny fiainanao zany. Raha vonina hisotra anazy ianao. Mbarako amintsika fa Andriamanitra dia tiany ary tena mitady izy olona mba ity hisotra azy. Mitady olona Andriamanitra tena mba hisotra anazy mandrakariva. Hoy aminareo tamin'ity taon'ity nge mety ianao tsy tonga saina. Be dia be ny zavatra nitranga. Fa tsy noho ianao mbola natoy izao anao. Fa teo Andriamanitra sy ny heriny. Ary teo Andriamanitra sy ny fanampiana. Teo Andriamanitra sy ny fitondrana. Ary teo Andriamanitra sy ny fiarovana. Noho izany andoantsika rehetrarehetra hiaraka hiazakazaka. Hisotra an'Andriamanitra. Hipololotra fisaorana ny vavantsika. Hiterasa ny voninahitra an'Andriamanitra isika hiteny manao Jesosy tena misotra anao raha ny fanahiko sy ny tahotra tato anatiko tokoa. Misy taona ohatra rehefa kivy misy taona tady amin'ny fo misy taona ny sasany te hamony tena mihitsy tsy te ho velona intsony ohatra ny Andriamanitra alay vo amin'izay ahy fa ozy Andriamanitra hoe mbola tsy alaiko ianao fa omeko anao fitahiana lehibe. Andaontsika hisotra an'Andriamanitra. Miantso anao ako misaora an'Andriamanitra satria mitady olona Andriamanitra mahay misaotra azy. Tena miandry olona Andriamanitra mba hisaotra anazy. Be dia be ny fahasoavana. Maro be ny zavatsoa. Maro be ny fitantanana. Maro be ny fiarovana. Nataon'Andriamanitra tamintsika tamin'ity taon'ity. Ry havanao rary ny angambana. Raha hisaotra an'Andriamanitra isika. Ankasitraka anazy. Sa tsy zany ve? Tena mahafaly an'Andriamanitra. Ary tena hoe mahatonga an'Andriamanitra vao maky ahitanao anokatra lalana goavana noho ny teo aloha indray raha andeha hisaotra an'Andriamanitra ianao. Fanontaniana petraka ary dia hoe tianao ve? Ary mbola miandrandra ve ianao? Mbola hisy lalana goavana hisokatra amin'ny fiainanao amin'ny ho avy? Andao hisaotra an'Andriamanitra isika. Fa izay hisaotra an'Andriamanitra rehetra tsofokorano amin'ny anaran'i Jesosy. Higodana ny lalam-pitahiana. Hisokatra ny lalam-pandresena. Ho tonga amin'ny lalan'ny fahombiazana ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Faharoa nefa ny izao. Andaontsika hanao tahaka ny Davida. Salamo 119. Dia niteny ity mpanompon'Andriamanitra ity. Izao ny voalazany. Salamo 119 dia izao ny voalazany tenin'Andriamanitra ao amin'ny 12:17. 7:7. Inona navaliko an Jehova ozy no sorehetra nataony tamiko. Andeha anaty fanampy-pisaorana ao an-tranon'Andriamanitra ozy. Nanontany tena Davida hoe tsy zaraganina toy izao fiainako tsy zaraganina tonga nahazo zavatsoa tsy zaraganina tonga fiainako tafita tsy zaraganina tonga na manana asa tsara tsy zaraganina tonga na salama be ohatr'izao fa tena Andriamanitra sy ny fitahiana tonga na ohatr'izao. Rehefa avy nanontany tena izy da metrika fanontaniana manao hoe inona navaliko an'Andriamanitra no ninona no sorehetrarehetra nataon'Andriamanitra tamiko. Dia 7:10 izy miteny manao hoe ndeha ozy ianao no anaterako fanampy-pisaorana ary ny anaranao no atsoko. Ry fiangonana manatrika ato amin'ny toerana ity io fanampy-pisaorana io manko
dia ambarako aminareo fa tena takian'Andriamanitra ary tian'Andriamanitra ao ataontsika io tsy hoe filambola na hoe vidiana avy ny zavatra nataony tsy voavidintsika vola mandrakizay raha ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamintsika sy ny asan'Andriamanitra tamintsika fa mitady olona kosa Andriamanitra hitona fanampisaorana ao an-tranon'Andriamanitra satria ny fanampisaorana ataontsika io dia mahatonga an'Andriamanitra mbola netsika ny fitahiana indray amin'ny ho avy kanao lehibe noho ny teo aloha izy amena manana ny lanjany manokana sarobidy ao anatin'Andriamanitra mihitsy mantsy ny mahita hoe misy kristianina nanaovan'Andriamanitra asa lehibe misy kristianina no raisin'Andriamanitra tanana ny lalany sy ny fiainana taty ambonin'ny tany mahay misaotra ary mahay mitondra fanampisaorana andaontsika no tahaka ny Davida inona no avalina ao an'Andriamanitra ry havana tonga eto izay indrindra nanokanana an'ity androandroany ity andro ray toa zato ty androandroany ity natokatsika isaorana an'Andriamanitra aza manahy misaorana an'Andriamanitra ianao natokatsika ihany koa andeha antondratsika fanampisaorana eny na dia mbola anaty lalana tahaka ny sarotra ary ianao tahaka mbola ao anaty lalana izay ohatry ny hoe mbola tena maverevitra ary ianao dao isaotra an'Andriamanitra foana fa zany no anetsika an'Andriamanitra amin'ny seza fiandrianana hitondra fitahiana lehibe anokatra lalana ny fiainanao tena takian'Andriamanitra ny olona ary atson'Andriamanitra foana aisaotra ary tsy hoe isaotra amin'ny lalan'ny vava fotsiny fa hitondra fanampisaorana ry fiangonana RHEFI Androndrakely ry mpanaraka ny fandarana amin'ny lalan'ny Facebook miantso anao ako na dia any amin'ny toerana misy anareo any azy manana fandriana setaheta hoe ndisaotra ny tompo ako fa nisy fotoana efa tena tapi-dalaka fa eniko Andriamanitra nanokatra ny lalako misy fotoana dia efa latsaka anatin'ny fanahiana sy ny tahotra sy ny famiza-po fa hitako Andriamanitra sy ny heriny namonjy ahy andaontsika rehetrarehetra isaotra an'Andriamanitra faharoa ho anareo na dia mpanaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny Facebook azy miantso anao ataovy ny fomba ahoana ny afanao mitondra fanampisaorana ahoana ny fomba afanao manatitra ilay fanampisaorana mba ahafana mankasitraka an'Andriamanitra ka hitohizany fitahiana indray amin'ny manaraka farandrindra maranako zavatra izao io fanampisaorana io rehefa hoentinao dia miantso fitohizana fitahiana izy io maninona hoe miantso fitohizana fitahiana ny fanampisaorana hoentin'ny fiangonana anankiray ka hoy aminareo raha aminao manokana resy lahatra ve ny fonao tena babo ve mifanahinao hoe tia mendrika fanampisaorana omeko ilay Andriamanitra lehibe izay nanokatra ny lalana tsy haiko ny sokafana tsony mendrika ve tena iny ve fa raha mbola tsy afa-po ianao mbola mety zao fotoana zao andao aingana ataovy amin'izay tena azahoany fanahinao aina ataovy amin'izay tena mahafalany mitsy Andriamanitra misy zavatra efa tsy vitako amaha-olombelona anatsony misy zavatra efa tena tsy tafavoakako intsony raha maha-olombelona fa raha tsy hainao tsy nisokatra ny ranomasina ity Andriamanitra omeko anao ny fanampisaorana fa ho faly Andriamanitra ary mbola hitony fitohizam-pitahiana ao manaraka tompo hitana Androndrakely tompo hitantsika rehetra any an-trano any andao hivavaka isaotra an'Andriamanitra isika mankasitraka ry zanaka fanahy masina misaotranao any amin'ny teny nampitondrainao aty eto androany ianao no tenaina tsy ankalazaina ianao no membonahitra mandrakizay misaotra tompo fa tsy anana atahotra izahay fa eo amin'ny lalana efa tsy haina sokafana intsony tsy anahy izay satria fantatra efa ianao ny anokatra lalanaonay tsy misy zanak'Andriamanitra ho tapi-dalaka le zany eto tsy misy vahoaka an'Andriamanitra ho tapi-dalaka le zany eto fa na ny any an-trano na ny ato an-tranon'Andriamanitra ato dia tsofina rano amin'ny anaran'i Jesosy anokatra lalana ho amin'ny lohany ny Andriamanitra ho ravasakana rehetra nisy lalam-pandraisana lehibe ataon'Andriamanitra eo alohany ho tafita ny fiangonana ho tafita izay ny hainao ty fandarana ity amin'ny anaran'i Jesosy ahita fitahian'Andriamanitra lehibe amin'izao famaraparanana ny taona vaovao sy ny fitsainana ny taona 2024 izao miteranao ary zanaka fanahy masina amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy naoko izany vavaka izany alleloia amen ndao ara-piaritsika ny ten'Andriamanitra aza manatsony ianao fa tsy ho tapi-dalaka le zany andao entina fanampisaorana dia ho faly aminao Andriamanitra misy ny fanatazana izay fanampisaorana izay ho ataontsika eto aloha ho ataontsika any ampovoany any ho anao manana fasahina mbola averiko tsara fa Andriamanitra androany tena akasitraka anao zava-panahy io tompoko eken'Andriamanitra ny an-danitra mankasitra azy ataonao amin'ny alalan'izay fitondrana fanampisaorana izay
mbola itoanao fidirana an'Andriamanitra anankiray amin'ira tena farazay makotrokotroka isika amin'ny fifaliana no tondratsika fanampisaorana eo anatren'Andriamanitra. Tonga dia ho anareo taloha eto tonga dia mitondra izany ny any ariana tonga dia makeo ampovoany mba ahafahantsika mandamina tsara izany rehetrarehetra izany. Ndao ary tompoko tahiny tompo ianao. Fiubina no ankalasana isika rehetra no hiraisana idera mampilay tomponaina andeha tanana le tompony akasefan'ilay sirikidea Katika ideranas, iderana, yutiuran, acam saya itu ya jan, yang tuaniu, hari niwas, atu katika ideranas, ya. Arotaran gimana cemante? Amfifanina ideranas, lewala yen, iala wazi, isigarecha nutukunilen, diulana, idea zera, taida zaina, isiketi, ialde, yarani, iderana, itiuran, ajam zaya itu yajan, yajwaniu, ariniwan, atu katika ideranas, iderana, itiulan, acam saya itu ya jan, yang tuaniu, hari niwas, atu katika iderana saya. Tera, teka, 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 tia. Iderana, itiulan, acam saya itu ya dan, yang jadiu, hari niwas, atu ketika iderana, iderana, itiulan, acam saya itu ya dan, yang jadiu, hari niwas, atu ketika iderana, iderana, itiulan, acam saya itu ya dan, yang jadiu, hari niwas, atu ketika iderana, iderana, itiulan, acam saya itu ya dan, yang jadiu, hari niwas, atu ketika iderana saya. Haleluya, kia kama fuanse sosik. Masahoto resika rehetra tompoko ho tain'Andriamanitra manokana enenao anokatra lany amin'loanao Andriamanitra. Amen ve? Milohany amaranantsika amin'ny fotoana raha dia misy filazana anankiray ty hoentiko fanentanana ny marimarina kokoa.
raha sitrapon'andriamanitra moa zany dia afaka andro vitsivitsy dia ifarana andray ny taona 20 sy 20 ary andray ny taona 1 sy 20 isika ny firaniantsosy ny iritsika rehetrarehetra ne dia hotratra ny taona vaovao 1 sy 20 tsika mianakavy amen na ve io